am'izay mety ho tafiditra ao anatin'ny pôly desasy amin'ity fanonanana ity na ny any Fianaratsoa io na ny any Mahajanga ka ny tombatomba ny mpakafy baolina kitra aloha dia ny hoe mbola ireo ekipa lehibe any neverin'izy ireo fa ho tafiditra amin'izany efatra voalohany hiatrika ny pôly desasy izany. Antony safidianako an'ilay joueur aloha aty Mahajanga aloha zany Fosa ndraiky LGK. Premier match andreo zany qualifié daholo les joueurs reo dia zay soako. Any Fianaratsoa? Any Fianaratsoa zany Knapsa sy Zanakala. Inona ny antony? Premier match andreo koa qualifié reo premier match dia zay safidianako anazy. Ary Knapsa koa fa mahafinaritra zay Zanakala fa iny raha teo moa Zanakala tatise tamin'ny sélection mafy izy. Fosa sy zareo LGK. Zany Fianaratsoa indray tana formation sy Knapsa. Inona ny anton'izay safidy zay? Satria angamba reo totsika fa ekipa anisan'ny manana maha-izy eto Madagasikara amin'ny resaka football. Zany aloha zany ny pronostic nijereko dia LGK sy Fosa no eritreretiko eto Majunga. Dia ny any Fianaratsoa indray Knapsa sy Zanakala. Inona ny tena anton'izay safidy anatin'ny ekipa efatra? Manatombony kokoa i Zanakala milalao eo amin'ny tany. Dia Knapsa moa eritreretiko hoe efa manana ny traikefa zay teo hatrizay. Dia zay ny safidianako ny Zanakala sy Knapsa raha ny Fianaratsoa zany. Moa fa tana formation somary mbola nanana vaovao joueur dia mety mbola tsy diny anazy amin'ity taona ity. Dia ny eto Majunga indray mekako an'ilay Fosa sy LGK. Raha jerena zany manana herijikana chance be LGK isaka zay lalao nataony teto tsy mbola ary very izy. Zay zany ny tena nekako azy dia moa koa hita fa efa zatrady ny LGK ny Elemany. Dia ny Fosa koa moa manana tompony izy tamin'ilay nazahoany an'ilay coupe provinciale hosatirany Fosa le reny joueur reny. Dia nietreritra zany hoe sélection reny natafavoakany Fosa natafavoakany sélection boeny dia zay hosatirany Fosa zay dia zay koa nieritreretina sy public